Manome lanja ny fampiasana ny teknôlôjia ny banque BFV Société Générale anamorana ny andavanandrom-piainan'ny mpanjifa maro ny tolotra mifandraika amin'izay izay omen'ity banque ity ao anatin'ny hetsika Expo Financier. Société Générale dia anisany mandray anjara masivatra mihitsy amin'ity salon ny Expo Finance ity satria fotoana ohatry izao ny ahafahanay manazava amin'ireo client mitolotra misy eo amin'ny BFG. Zavatra resahanay moa zany sy atolotra androany amin'ity telo andro misesy dia ireo offre mialatsy moa miteny vazaha ireo tolotra monétique izay misy eto eto amin'ny niveau BFG. Anisan'izany resaka carte bancaire sy ahafahan'ny olona mandray maka volana aiza 24 heures sur 24 heures. Resahanay tokoa ireo offre monétique amin'izao fotoana raha mafantatra fa ianao raha manana compte amin'ny BFG tsy voatery mankany amin'ny agence intsony fa na any an-trano ianao dia afaka manao virement, afaka manao paiement amin'ireo transaction rehetra zany tokony ataonao amina alalan'ny tolotranay BFG net. Any zavatra tsara fantatra koa dia zay zao manana partenariat amin'ny Telma. Ianao raha manana compte amin'ny vola dia afaka maka volany volanao eny amin'ireo distributeur de billets. C'est au niveau BFG dia manentana anireo mpanjifa rehetrarehetra andalo eto amin'ny standnay misy conseil clientèle technique eo dia hoe zany anazava ny hoe inona avy ny tolotra misy eto ao niveau BFG.